Miarahaba tomponà finaritra tompovavy manaraka hatrany ty fandarina zany malaza ity. Nivoaka tamin'ny fanginana tamin'ny faran'ny herinandro teo ny zoma no marimarina kokoa no praiminisitra lehiben'ny gouvernemanta Tsay Christian rehefa nandrasana ambolana maromaro mba hilaza ny heviny mikasika indrindra ny raharaha-pirenena eto Madagasikara. De atao hoe farany akaiky indrindra taorian'ny fitsipaham-pitokisana izay nataon'ireo solomamoaka 500 ho azy teny amin'ny lapan'ny anteny meram-pirenena Tsimbazaza. Taorian'izay manko rehefa nisy ny famonoana afo nataon'ny filoham-pirenena, nataon'ireo mpiaradia amin'ny fitondrana, indrindra ireo sasasasany tao anatin'ny biraomaritra, indrindra ihany koa ireo mpahay lalàna izay mety manodidina ny filoham-pirenena ka niara-niketrika nandrafitra izany antota-taratasy izany ary ny fivoriana teny amin'ny arena teny Ivandry dia niatrika fihaonana teny Tsimbazaza ny fampiresahana tamin'ireo solomamoaka ihany ny praiminisitra sy minisitra sasatsasany. Saingy taorian'izay rehefa nanontaniany mpanao gazety dia tsy nentina ny heviny ny praiminisitra lehiben'ny gouvernemanta. De taorian'izay tsy nandrenesam-peo izy nefa marobe ny zavatra tokony nangatahana valiny tamin'ny praiminisitra, tsy hoe ny resaka fitsipaham-pitokisana ihany fa ny tontolo amin'ny ankapobeny fiainan'ny firenena eto Madagasikara. Maninona moa raha iresaka ny amin'ny hoe ny tontolon'ny delestage, ny fidangan'ny vidim-piainana, ny fitotonganan'ny vola ariary, ny tsy fisian'ny vola ao anatin'ny kitapo-molam-panjakana na be resaka sy ny amin'ny hoe nametra-pialana na sy nametra-pialana ny gouverneur amin'ny banque centrale. Santionina izany resahantsika izany fa rehefa niteny moa ny praiminisitra tamin'ny zoma lasa teo dia niezaka nanazava lafin-javatra zay verina ihany tokoa fa manetikitika ny mpanara-baovao, kanefa tsy izy rehetra koa ny resahantsika eo anatin'izany fa zavatra loha-hevitra ray na roa heverintsika fa ontsongadina ka nitondrana fandalinana sy fanadihadiana ao anatin'ity fandarina zany malaza ity. Fa mialohan'izay ndao aloha hoenontsika ao anatin'ity faniohon-kevitry ny praiminisitra lehiben'ny gouvernemanta ity rehefa niresaka momba ny zava-bita nandritry ny fotoana tantariny izany gouvernemanta izany ary nanankiana filoham-pirenena andraikitra aminy ary nanaraha-maso n'ireo solomamoaka izay mpanara-maso voalohany ny asan'ny anteny meram-pirenena ny tenany. Afa-po ny praiminisitra lehiben'ny gouvernemanta ary nilaza fa ny 80% ny asana ampanantenaina dia tanteraka avokoa. Hoenontsika ary izany arak'izao andefasana namana teknisianina azy zao de miverina atao anatin'ny fandalinana indray tsika ao anatin'izany malaza. Tiako ataoko hoe ho feny zavatra rehetra zany hatrany amin'ny 80% ny zavatra napetraka teo anivon'ny politika ankapobeny fanjakana efa tanteraka sy eo an-dalana mpanantanterahana am'izao taona zao. Miasa hatrany ny gouvernemanta ary tsy mijery afa-tsy ny tombotsoa ny malagasy. Raha iny fanazavana ny entin'ny praiminisitra iny zany de afa-po izy. Fa iza moa araky ny lalam-pandroenana no mitsara voalohany ny asan'ny gouvernemanta, indrindra ny praiminisitra lehibe an'izany gouvernemanta izany. Mazava tsara araky ny efa nanazavantsika azy fa ny solomamoaka dia manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka. Ny mpanatanteraka resahany eto dia tsy ny gouvernemanta irery ihany fa ao anatin'izany ihany koa ny fiadinan'ny repoblika. Ny solomamoaka ihany koa de afaka mametraka fanontaniana sy mandray ny valim-panontaniana avy any amin'ny von'ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta. Ary ny solomamoaka dia manana anjara lehibe amin'ny alalan'ny fampiantsoana interpellation ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta na zay mety ho rafitra afaka ilaina valina na ilaina fanazavan-kevitra eny anivon'ny anteny meram-pirenena. Noho izany asa mazava voafaritry ny lalam-pandroenana ary tsy voa tamin'ity repoblika fahaefatra tapany faharoa ity no nisy izany fa hatramin'izay hitsanganan'ny repoblika dia asa lehibe rehefa nisafidy itsika ny régime semi parlementaire dia ny asan'ny parlementaire manara-maso izany andraikitry ny mpanatanteraka izany. Tahakan'izany ihany koa ny anteny meran-doholona satria ny atao hoe anteny mera dia ny anteny meram-pirenena sy ny anteny meran-doholona. Noho izany voafaritry ny lalàna izany. Ny praiminisitra dia nilaza fa ny filohan'ny repoblika no mitsara ny asany ka ny filohan'ny repoblika no afaka manala azy amin'izany toeran'izany. Nagaga sy nataitra ny rehetra ihany na reha zany ny amin'ny hoe fangatsy fantatry ny praiminisitra lehibe amin'ny gouvernemanta ihany koa fa fahefan'ny solomamoaka amin'ny alalan'ny anteny meram-pirenena ny manao interpellation, manao question réponse ary ny manao ny motion de censure na ny
fitsipaham-pitokisana zay fahefana mahadio ny solombamboaka. Nampiasain'ireo solombamboaka 500 io zany tamin'ny 17 volana desambra araka ty tolo-kevitra nambaran'izy ireo tamin'ity antota taratasy ity. Ny fahitan'izy ireo fa tsy miasa araky ny tokony izy ny gouvernement tarihinga prime ministre ary tao anatin'ity andalana faharoa na fehezanteny mazava tsara zay nofaritan'ireo solombamboaka ny aminy hoe tsy nahatanteraka ny politika akapobean'ny fanjakana ny gouvernement. Izy moa gouvernement resahany io fa my prime ministre tarihany Nga Christian Ntsay zany. De nambaran'izy ireo ny taona 2024 sy ny taona 2025 zay fotoana nanolorana ny PGE na ny politique générale de l'État nataon'ny gouvernement teo amasin'ireo solombamboaka. Mazava io fa tsy hoe famoronana akory, dia io no nitarika ny endriky ny fitsipaham-pitokisana amin'ny alalan'ireo faneho-kevitra marobe ara-tsosialy, ara-ekonomika, ara-pandripahalemana sy eo amin'ny lafin'ny lalàna sy ny rehetra zay nambaran'ireo solombamboaka fa tsy vitan'izany gouvernement izany ka antony nanaovana iny fitsipaham-pitokisana iny. Jamba tsy mahita ary tampina ary ve mason'ireo solombamboaka nanao sinoa iny fitsipaham-pitokisana iny ka tsy nahita n'le 20% nambaran'ny prime ministre lehibe ny gouvernement fa miasa ary tanteraka izany. Ho an'ny solombamboaka zay resantsika zay fa raha ho an'ny vahoaka ety fotony dia amin'ny hoe fa inona am'le 20% ny teneninga prime ministre ary no tonga eny am'lany vahoaka malagasy. Ny paster aza moa teny Antsonjombe vakivava mihitsy fa efa ny vilany andrahoana mihitsy no tsy misy ary amidy ho an'ny isa-tokantrano. Marina zany satria saika ny nevon'ny fiarahamonina dia ahitana mpivarobilany apetraka ny fanontaniana raha mahita vola andrahoana sakafo indray inona ny andrahoana sakafo ho an'ireo isa-tokantrano zay misedra ny fahasairanana amin'izao fotoana izao. Fa raha ohatra ka le 20% nambaran'ny prime ministre dia apetraka indray ny fanontaniana ny amin'ny fananinana no mitotongana ny vola malagasy zay efa kely sisa tsy ahatongavany 5 000 ariary eo amin'ny tsena avoaka ny banque centrale. Fa raha eo amin'ny fifanankalozan'ny banky samy banky na eo amin'ny fividianana sy fivarotana ny euro dia efa misy tonga ny 5 000 ariary amin'izao fotoana izao. Naninona ny tonga an'izany ny vola ariary mihoatra amin'ny vola vahiny. Ary raha miteny fa tafavoaka tao anatin'izay 20% izay ny asa lehibe nataon'ny gouvernement dia hoy isika hoe tsy tahaka izao ny fiakaran'ny vidim-piainana. Ametrahantsika fanontaniana ny amin'ny hoe aiza ho aiza moa zao ny tahan'ny sondrom-bidim-piainana na ny taux d'inflation ankehitriny. Azo heverina fa efa tarehimarika roa na taux d'inflation à 2 chiffres no misy ankehitriny raha toa ka latsaky ny 100% izy teo aloha. Raha zay fiazakazaky ny vidim-piainana eto Madagasikara izay. De ametrahana fanontaniana ny amin'ny hoe jamba ary ve ny banque mondiale sa mpanakorotana indraiky ka tokony ho samborina raha namoaka fa ny raika amin'ny 20% ny vahoaka malagasy dia ao anatin'ny fahantrana na zay hoe taux de pauvreté 81% eto Madagasikara izay. Ka tsy mahita le 20% no nambaran'ny prime ministre fa nahatanterahana ny filanasa. Jamba ary ve ny solombamboaka nanao emotion de censure iny, jamba ny vahoaka malagasy ny tsy mahita fa vita avokoa ny akamaroan'ny lalana eto Madagasikara, na io lalam-pirenena, na io lalam-paritany, na io lalana mampifandray amin'ny faritany, na io lalana secondaire, na io lalana anenevon'ny commune rehetrarehetra any. Jamba ve ireo solombamboaka sy ny vahoaka malagasy ka tsy mahita zany ezaka ataon'ny gouvernement izany fa miaina araka ny tokony izy ary betsaka ireo malagasy izay tsaboana maimaim-poana ankehitriny. Na nilaza fa ny fitsaboana voalohany soin voalohany dia hositrahana maimaim-poana ho an'ny vahoaka malagasy kanefa firy moa no mitaraina ary tsy manana fitaovana ento miatrika an'izany ny nenivon'ny hopitaly. Apetratsika daholo izany fanontaniana rehetra izany. Tsapany fitondram-panjakana ve zany ary raha milaza izy fa nahatanteraka tsakany sandiavana zany vinanasa lehibe izany dia apetratsika ny fanontaniana ny amin'ny hoe konaninina ary no anisany tonga tamin'izay hoe fitsipaham-pitokisana izany ny solombamboaka raha toka nahafa-po ny vokatra nataon'ny prime ministre. Mety tehiteny izy ny amin'ny hoe tsy anjaran'ny solombamboaka no manala azy fa fanakorontanana politika ireny na dia mazava raha fa lalàna no nampiasaina voasoratra ao anatin'ny lalam-pandroana zany lalàna zany. Ny prime ministre moa dia miteny ny amin'ny hoe filohan'ny repoblika no mahita ny asany ary izy nanendry izy ny afaka manala.
ny motion de censure zay kasena natao to anivon'ny anteny merim-pirenena dia ny maro anisa tokoa no nikasa nanao azy ary io no mametraka ny fantaniana mampametraka fantaniana amitsika rehetrarehetra ny hoe inona maro ny zavatra misy satria fantatsika fa ny fitram-panjakana io ambany fitariana Andriamatoa filohan'ny Repoblika dia tsy nakasitraka ny fomba anakorontanana ny fanjakana satria azadino raha lasa tokoa ny motion de censure iny tsy ny premier ministre rery no voakasika an'iny fa ny gouvernemanta manontolo no voakasika an'iny ka zay no ilazako amitsika fa misy endrika fanakarontanana to ambadiky ny filoham-pirenena araka ny andiny fa efatra amby dimapolo ny lampanorenana dia izy no manendry ny premier ministre ny tenako tsy mino na de ray segondra azy fa manana fahefana ny filoham-pirenena manala amy toerana ny premier ministre raha ohatra ka hitany fa tsy mety amin'ny tsony hitany fa tsy mavita ny asa ny tsony ahoana moa ny filoham-pirenena aniraka ny maro anisa anakorontana ny fanjakana fantany zany sy tsapany fa tery lalana sahirana n'le filoham-pirenena nalazy no mety ho antony ara-politika sy mety ho tombotsy mifamaritra marobe ao anatin'izany zay tsy hidirantsika lalina fa azotsika sary an-tsaina ao anatina non dit politique zany rehetrarehetra zany de hoy isitsika hoe tena voatazon'le premier ministre le filoham-pirenena na ve ny filoham-pirenena no matahotra amin'ny premier ministre na ve ao anatina raharaha manahirana makadira lalana sarotra diavina ny rotota na ny filohan'ny repoblika na ny premier ministre de mifampitazona amin'ny alalan'ny fahefana sy ny tombotsoa iombonan'izy ireo hafahafa ihany manko raha toa ka premier ministre efa nanaovana fitsim-pahapitokisana ary efa mampimenimenina ny vahoaka sy mampikaikaiky ny vidim-piainana sy ny resaka fahantrana vahoaka ny sehatra resam-piny no mbola samylaza fa nahavita ny asany ankehitriny any amin'ny tany mandroso tahak'izay nitranga tany Peroa tahak'izay nisy ihany koa tany Nouvelle-Zélande tany Royaume-Uni de nametra-pialana avokoa na i Boris Johnson na Liz Truss na Inga Torres sy Dasida rehefa tsapan'izy ireo fa tsy mahomby ny fitantanana zany natao hoe firenena mandroso ary manana mpitondra feno fahendrena homme d'etat zany koa natao hoe firenena mandroa satria mahatsapa ny lalam-panorenana sy ny lalàna iorenany ao anatin'izay fitantanana ara-panjakana izay ka rehefa tsy mahomby izy de miverina any amin'ny lalàna fametraha-pialana ary zay natao hoe firenena mandroso ihany koa zay manana olom-banona ka mijery lavitra ny vahoaka ao aminy fa tsy sanatrian'izany koa ro ka vahoaka mijaly vao mainka idingidramo amin'ny alalan'ny fanapara-pahefana sy fitazomana fahefana ny mpitondra fanjakana tsy mety zany ary tsy rariny zany saingy tsy mandroso moa tsika fa firenena mahantra fadiranovana firenena vulnérable marefo ka zay tiany mpitondra hanaovana ny vahoaka ao aminy anolanana ny lalàna am'izay tiany anolanana azy no misy eto Madagasikara zany no modely ny heverina fa fanjakana manana champion'ny industrie champion'ny fanjarian-tsakafo zany ny heverina fa fanjakana manana premier ministre mitovy mandà amina filohan'ny repoblika 5 taona be zao ny tatana gouvernemanta kanefa dia aotra vokatra na zéro résultat tsy hitanono ny député iray avy any Kongo zay ny corruption na ny kolikoly eto Madagasikara ao anatin'izao fanjakana izao indrindra amin'ny fitantanan'ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta ka mbola miezaka amin'ny mampifaly tena tazona ny fahefana azy raha teo sarotra votra satria eto Madagasikara zay manam-pahefana no tompon'ny hery tompon'ny voninahitra ary afaka mandidy manapaka am'izay rehetrarehetra tiana atao an'ny vahoaka de mbola misy fahefana eo tana aloha zao fanjakana zao fa afaka volana vitsivitsy dia hametraka ny fahefany ary hame zany am'izay tokony hamerena azy satria handray anjara lehibe amin'ny alalan'ny latsabato
fametrahana zay tompona ndraikitra voalohany tantana firenena nyvoaka malagasy afaka volona vitsivitsy amin'ny alalan'ny filoham-pirenena. Inoana araka izany fa ho nofo ratso amin'ny voaka malagasy ny fibodoana fahefana ataon'ireto mpitondra reto. Aorianan'izay dia tsy maintsy hipongatra amin'izay ny antony ny hifikirana fahefana sy tsy hifampitsorana izy menan-kafy. Hipotra manko ireo antontan-taratasy samihafa hifampitazomana izy menan-kafy sy izay mety nodikodina tany ambadika rehetrarehetra any rehefa tonga amina fanjakana vaovao indray i Madagasikara. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompolahy, makatelina tompoko vavy.